mifantoka kokoa amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny ny oram-baratra amin'izao fotoana izao fa hitatra azo ny ilany atsinanan'ny avoatany zany manomboka ny atalata izany hoe amin'ny atalata any dia miandrandra orana ny faritany Antananarivo sy ny ilany atsinanana manontolo milamina tanteraka kosa raha ny eny amin'ny ranomasina tsy dia misy loatra ny ahina dia mbola volaka kafitra trano izy ity fa dia ny tsioka avy atsimo atsinanana malefaka sy tsy mahatoerana trano no mamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ho amin'ny rapitso maraina ary dia nosy be samby rano ihany aloha hatreto no vinanina no azo orana tandrifindraoana ho malomaloka kosa ny andro any avaratra atsinanan'ny Madagasikara sy ny aty amin'ny afoatany iray manontolo ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sy amin'ny takariva indray araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny dia isitraka oram-baratra avokoa izany hoe ny ilany andrefan'ny avoatany miampy ny melaky menabe atsimo andrefana dia tahak'izay ihany ny aty amin'ny faritra nosy be sy samby rano aty ny ankoatr'izay moa dia miteny ho azy angamba ny sarotra dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maripana indray dia mbola midanika hatrany tsy dia misy fihetsehany firy ho amin'ny rapitso maraina ary 10 na 9 na 7 degré celsius zany ety amin'ny faritra ny avoatany ety ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana moa dia nelanelany 20 hatramin'ny 5 degré ny anareo aty amin'ny morontsiraka andrefana kosa dia 3 hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana mafana indrindra ary ho amin'ny rapitso tolakandro 5 degré any nosy be samby rano sy any Antsohiany ny any amin'ny tendrony avaratra 4 degré ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa 7 hatramin'ny 9 degré ny faritan'ny Mahajanga 4 any Toamasina any 3 ary any Toliara raika amin'ny 3 degré celsius eny ary ho amin'ny rapitso dia ifandimby indray ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra Paris, Milan, Johannesburg sy Bangkok ny Nairobi any no isitraka orana tandrifindraoana ho an'ireo nosy manodidina indray dia ifandimby ihany koa ny rahona sy masoandro any Comores sy La Réunion andrahoana ny andro Seychelles any orana tandrifindraoana any Maurice any dia hatreto aloha no météo amin'ity androany ity mirary herinandro mahafinaritra ho antsika ny météo Madagasikara ary manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.